miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy hoandevy. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias, hivavaka ao anao aho. 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra mahita indray amin'izao resy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako a. Miaraka amintsika eto indray ny tenako a, apôstôly Andrias, izay hitondra fampianarana, hitondrana vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Izany nisy fanontaniana nipetraka teo aloha teo a hoe azo ampidirina ao am-piangonana ve ny faty sa tsia? Dia izay fanontaniana izay no hovaliko amin'ity fandarana manokana ity a, dia anasako anao ampitiavana izany rehetrarehetra izany, satria mino fa isy vokany eo amin'ny fiainantsika ny fandrenesantsika sy ny fahitantsika n'ity fandarana ity izany. Miaraka amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra isika ao anatin'izao fandarana manokana izao a, dia alohan'ny tena hidirako anatin'ny fampianarana dia hivavaka isika metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mbola afaka mampianatra eto noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao, mangataka ny fanainao masina ampiteny eto amin'ity androany ity, mba ho fiainana ho an'ny sambatan'olona izay manjotsy tapaka ny fandarana. Misandrata amin'ny avy indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andray baiboly ary sika dia jerevantsika ny bokin'ny Nomery toko faha 7:10. Nomery toko faha 7:10 manomboka ny andininy fa 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: izay mikasika fatin'olona dia aloto afotoana, anadio ny tenany amin'izany rano izany izy amin'ny andro fahatelo, ary amin'ny andro fahafito dia adio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro fahatelo kosa izy dia tsy adio amin'ny andro fahafito. Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin' Jehova ka ho fongorana tsy ho amin'ny Israely, satria tsy ny fafazana ny rano fanadiovana izy, dia aloto ny fahalotony mbola eo amin'ny any. Izao ny lalàna, raha misy olona maty ao anday, izay rehetra miditra ao anday sy izay rehetra ao anatin'ilay dia aloto afotoana, ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakotra voafehy aminy dia aloto. Ary izay rehetra mikasika izay maty tsabatra any an-tsaha na fatin'olona na taolan'olona na fasana dia aloto afotoana, dia angalana ho an'ny maloto ny laven'ilay nodorana teo amin'ny fanatitra noho ny ota, ary asiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha, izany ho eo amboli. Amen. Anazava amintsika satria betsaka isika no ataoko hoe tsy mahafantatra ny zavatra mitranga sy ny fiatraikany, izany hoe fampidirana faty ao am-piangonana na ny tsy fampidirana faty ao anatin'ny fiangonana. Marihana moa zany fa ny nafahako mitondra ny fampianarana tahak'izao a dia no ilay fitarian'ny fanemasina izay nitondrany anay tao anatin'ny fivadikanina 700 andro sy 700 alina. Dia tao anatin'ny fivadikanina 700 andro sy 700 alina io no nampahitan'ny tompo mahakasika an'ilay antsoina hoe tranomaiziny fanahy, izay fanazavaiko matetika teto a. Ilay tranomaiziny fanahy dia tranomaiziny tsy misy hoe afo ao anatiny a, tsy misy solofara ao anatiny, fa tranomaizina famatorana fanahin'olona izay mbola velona izy ankehitriny a, fa ny fanahiny efa mifatotra ao anatin'io tranomaiziny fanahy io. Izany hoe tsy mahita ninina izy fa tonga dia ao anaty aizina fotsiny. Ny fiatraikany izay hoe fanahin'ilay olona voafatotra amin'ny tranomaiziny fanahy izay nefa miteraka olana eo amin'ny fiainany, satria mety ho lasa maina izy rehefa mivavaka ao am-piangonana. Be dia be nga amintsika izao mare hoe mivavaka ao am-piangonana maimaina,
ny olona mareny fanatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka, mitomany rehefa mivavaka, tsy hoe mitomany izy satria misy problème, tsy hoe mitomany izy satria marary fo fa tena hoe mareny fanatrehan'Andriamanitra, mareny famangin'Andriamanitra izy eo am-pivavahana. Fa misy karazan'olona kosa tsy mareny ininona fa maina be, reraka izy eo am-pivavahana, tsy mahita teneny izy eo am-pivavahana satria nahoana voafatotra ny fanahany. Olona avo nyrehatra izy taloha no lasa tsy nyrehatra tampoka, lasa maina tampoka, lasa rera-dava rehefa mivavaka, voafatotra amin'ilay tranomaiziny fanahy, ny fanahany izay olona izay. Efa nisy taona nanazava teto ihany dia tao anatin'io nampahitan'Andriamanitra karazana fiainan'olona maro, olona voafatotra anatin'ilay tranomaiziny fanahy. Efa nisy taona zao teto nyresaka mahakasika an'ilay hoe ray aman-dreny sy zanaka, le zanaka naditra dia le ray aman-dreny nitana alahelo tamin'ilay zanaka sady nanozona na voafatotra ny fanahin'ilay ray aman-dreny eo amin'ilay tranomaiziny fanahy satria manapotika ny fiainan-janany izy amin'ny alalan'ilay ozona ataony iny. Dia ilay zanaka koa nefany no le tsy fanajany an'ilay ray aman-dreniny dia lasa manozona ilay ray aman-dreny rehefa avy eo miara voafatotra zany ny fanahiny izy mianaka. Ilay ray aman-dreny mieritreritra hoe izy no ampalahelovina dia nanozona izy nefa fanapotehana fiainan'olona, efa fatany anefa zany fa no le alahelo sy fatezerana dia lasa namoaka an'ilay teny dia voafatotra ny fanahiny zareo. Dia efa nanazava ihany koa zao hoe ny olona voafatotra amin'ny tranomaiziny fanahy, ireo olona malala fahamarinana nefa mini mandika na mini manota na efa nitandrina n'ilay fahamarinana fa mini manota mandika an'ilay fahamarinana mahavoafatotra ny fanahiny ao anatin'ny tranomaiziny fanahy. Efa nisy taona zany resaka an'izany tamin'ny zavana nanomboka ny jorovavilombelona, eo nisy karazana mpanompon'Andriamanitra maromaro voahidy ao ny fanahiny, saingy za moa tsy manana fahefana andeha hanonona anaran'olona na hiteny hoe ianona sy anona sy anona, fa za fotsiny nitondra n'ilay fampianarana hoe inona ara no natonga n'ilay fanahin'ilay olona voahidy tao, dia inona no amoahana an'ilay olona ao anatin'ilay tranomaiziny fanahy. Dia nametraka fanontaniantsika teo hoe azo ampidirina ao am-piangonana ve ny faty? Zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra mpitarika an'ilay fiangonana, manaiky izy nidira an'ilay faty ao anatin'ilay fiangonana, manana ny antony manokana hijoroana izy. Fa eto anefa ny baiboly zany dia ho azavaiko hoe marina ve sa tsia, azo ampidirina ve sa tsy azo ampidirina raha ny baiboly no jerevantsika. Dia ny baiboly teo nanazava fa ny olona mikasika fatin'olona ozy izy maloto afotoana. Dia manazava ihany koa izy manao hoe anadio ny tenany satria misy rano fanadiovana, misy vatotro mivavimena zany araka ny voalazan'ny Nomera 7:20. Io vatotro mivavimena io tonga dia mena ny lokony ray manontolo. Rehefa misy ohatran'io zany tany amin'ny Israely fa iny atokana io vatotro mivavy io dia iny atao fanatitra ho fanamboarana rano fanadiovana, le antsoina hoe fanatitra noho ny ota. Le vonona amin'ny afo io vatotro mivavimena io dia iny lavenina n'iny no alaina ampiarahana amin'ny rano mandeha, dia iny no antsoina hoe rano fanadiovana. Saingy isika moa zany efa tsy manatanteraka an'izany hoe fanatitra dorana, fanatitra hoanina, fanatitra latsa-dra, fanatitra noho ny ota. Iny rano iny le rano entina manadio misy lavenina iny no antsoina hoe fanatitra noho ny ota. Efa foana iny araka ny voalazan'ny baiboly, dia tsy mampiasa an'iny intsony zany tsika. Fa eto fotsiny manazava ny baiboly hoe iny rano iny zany rehefa tonga ny andro fahatelo, ohatra hoe androany le olona nikasika faty, dia manisa 3 andro izy, dia iny andro fahatelo iny izy fafazana amin'io rano io sady miseho eo anatrehan'ny mpisorona, manambara hoe maloto ampaty amin'ny fotoana izy ho ny voalazan'ny baiboly tsy midio amin'ny andro fahatelo, nefa miditra any am-piangonana na miseho eo anatrehan'Andriamanitra. Dia voalazan'ny baiboly hoe mandoto ny taberna kelin' Jehova. Le taberna kely eto raha arabaka teny ny taberna kely dia ilay efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Ao amin'ny efitra masina misy ny fanaovan-jiro sy ny mofaseho, ny efitra masina indrindra misy ny fiaran'ny fanekena. Ao anatin'ny fiaran'ny fanekena zany le vatabe misy an'ilay rakom-panavotana, misy kerubima anankiroa eo amin'ny rakony, ao misy ny tehany aroana mitsimoka, misy ny mana avy tany an-danitra sy ny vato fisaka anankiroa zany. Dia io ao amin'ny efitra masina indrindra no mipetraka. Fitambaran'ireo rehetrarehetra no antsoina hoe taberna kely. Amin'izao tsika miresaka zao zany efa voabango ny fanatrehan'Andriamanitra io taberna kelyn'Andriamanitra io. Dia amin'ny fotoana zany olona nikasika faty eto ny voalazan'ny baiboly olona mikasika faty maloto afotoana ka tonga eo anatrehan'Andriamanitra dia mandoto ny taberna kely ny voalazan'ny baiboly. Baiboly zany hoe tsy miresaka faty mihitsy fa olona mikasika faty rehefa teneniny hoe maloto.
dia efa manombonomboka voavalinao any anatin'ny sainao any zany le fanontaniana hoe mety ara ve zany mampiditra faty ao anatina fiangonana nefa eto olona maloto apaty zany hoe misy faty eo dia le olona nikasika an'le faty dia iny olona nikasika an'le faty iny tsy afaka miditra any am-piangonana satria maloto ny voalazan'ny baiboly. Dia ny faty ara ve zany azo ampidirina ao anatin'ny fiangonana. Raha ny baiboly zany eto nijerevana dia fahotana ho anina fiangonana anankiray ny mpitarika an'io fiangonana io ny mpino rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana mifampidirana faty ao anatin'ny fiangonana na fatin'ny pasteur io na fatin'ny mon-père io na fatin'ny iza nanangana an'io fiangonana ny filompanorona an'ilay fiangonana ary ny maty tsy azo ampidirina ao anatin'ny fiangonana falazain'ny baiboly hoe mandoto ny taberna kely. Zany hoe no mahatonga hoe raha mandinika tsika ny akamaroany ny fiangonana mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana maimaina be daholo le mpinao tena hoe tsy misy fivavahana tena mirehatra tena hoe miantso an'Andriamanitra fa matetika mivavaka hampameren'ilay mpitarika no ataon'ilay mpino na hoe mamakimaky teny fotsiny dia mihira dia tapitra tsisy vavaka tena hoe vavaka mirehatra misy haim-pana tsy misy hoe tena tonga dia famangin'ny fany masina mivantravatra ao anatin'ilay fiangonana satria nahoana voaroka n'ilay fampidirana faty ao anatin'ilay fiangonana ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety miteny ianao hoe manaratsy za tsy manaratsy fa voahiraka anafaka olona amin'ny alalan'izao fahamarinana torika zay satria ny baiboly milaza hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Dia ampahafantariko anareo zany dia anjara anareo mpino anjarantsika kristianina anjaran'ny mpitarika na ny filompanorona no mandinika hoe mbola apiditra ve sa tsy apiditra fa raha ny baiboly ny jerevana dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe mampiditra faty ao anatina fiangonana anankiray zany. Zay no mahatonga ny Andriamanitra miteny hoe sarahanareo amin'ny fahaloton'ny zanak'Israely satria nahoana misy olona zao tonga ao am-piangonanao manana problème izy te handray vahaolana izy zany mety hoe mikorota tokantrano mety hoe bokany trosy izy na marary izy dia te hitady vahaolana eo anatrehan'Andriamanitra ny andianany hivavaka satria mafy ny fiainana amin'izao miza ny olona tsy mila vavaka zany amin'izao ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra hitanareo mitady an'Andriamanitra daholo fa betsaka ny lany andro fotsiny satria nahoana tonga ao am-piangonana izy fiangonana mpampiditra faty ilay fiangonana andianany satria io ny fatany mety hoe fiangonan-drazana tonga ao izy mivavaka mivoaka izy reo avy eo tsisy nininina tsy mare fanafahana tsy misy fiovana ny fiainana fa vo miamtombo le problème satria nahoana tsy voaja ao anatin'ilay fiangonana ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fampidirana faty ao anatin'ilay fiangonana. Rehefa fotoana manao ahoana moa zany ny ampidiran'olona faty ao am-piangonana matetika rehefa misy olona maty dia indrasana any amin'ny toerana misy anazy zany le faty dia rehefa alohan'ny andevenana iny dia ataon'le hoe veloma farany dia hoentina miditra ao am-piangonana dia apetraka ery amin'ny alitara ery le faty dia angatahana eo zany mba hoe marovan'Andriamanitra ny fanahany mba ho raisin'Andriamanitra ny fanahan'le olona nga afaka manao an'izany olona efa maty io tsy afaka angatahana ntsony ny fanahany hoe vonjeo fanahan'ity olona ity na hoe mba ho arovana ny fanahan'ity olona ity na hoe mba ampandalovana amin'ny afo fandiovana tsisy manana fahefanana zany rehefa maty ny olona maty izy mbola velona iny ihany no misy fanantenana ny aminy misafidy izy hoe ho any an-danitra na ho any amin'ny fahaverezana amin'ny alalan'ny zavatra ataony ety ambonin'ity tany ity fa amin'ny fotoana maty olona io tsisy afaka maka ny fanahan'ny olona io andeha ho vonjena indray na hoe maka ny fanahan'le olona hoe hoentina any amin'ny fahaverezana fa ny zavatra nataony teto ambonin'ny tany no mamaritra ny famonjena azy sy ny fahaverezana. Dikan'izay zany tsy misy dikany avy tsy misy vokany tsara avy ny fampidirana an'le faty ao anatin'le fiangonana fa fitaka ny devoly tany am-piandohana io satria efa fantatra satanana iny voasoratra fa amin'ny fotoana misy olona maloto apaty raha voalazan'ny baiboly miditra ao am-piangonana dia manala ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le fiangonana le izy. Aty aoriana moa zany faty mihitsy ny tafiditra ao anatina fiangonana aty aoriana ary ny akamaroan'ny fiangonana rehetra dia mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana avokoa nefa ho ny voalazan'ny baiboly hoe alako ny fivoriana masina aroaroa paratsiny na ohatra maka ohatra hoe za zao ohatra manana fiangonana etiko ohatra ka maty ahy zany za tsy afaka ampidirina ao am-piangonana indrasana ny faty koa dia atao amin'ny toerana anankiray
dia vita zay dia alefina fa tsy hoe mbola ampidirina ty am-piangonana satria zany hoe filompanorona dia ampidirina ao anatina fiangonana tsy afaka manao an'izany satria ny baiboly mandika an'izany manohatra an'izany ny baiboly raha lasana vavy malala ao amin'ny tompo betsaka isika no voafitaka betsaka isika no mitady fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka dia mba te hitari-dalana anao satria tsy tia mitaka anareo ary tsy tiako ianao andany andro amin'ilay fivavahana fa mba mito reto izahay ary mampianatra eto dia zavatra fivavahana misy fiantraikany fivavahana mitondra fiovana fivavahana manasitrana fivavahana manova fiainana ny torinay aminareo eto zay no mahatonga ny olona mametram-panontaniana hoe fananinona ny vavaka 30 taona 50 taona tsisy fiovana ny fiainako satria tsisy Andriamanitra manatrika ao anatin'ilay fotoam-bavaka tsisy tonga ao am-piangonana raha dia variana mijerijery manisa mijery an'le nje manisa ny jiro ery amin'ny alitary firinisa tsisy fifatohanao satria nahoana tsisy Andriamanitra manatrika fa za tena miteny anao hoe rehefa manatrika eo zany Andriamanitra be deaibe ny olona tonga dia mitomany sy mifantoka tonga dia mivavaka ho azy ny olona rehefa misy fanatrihan'Andriamanitra io tsy mila fitarihana be zany fa vao manatrika eo amin'io toerana io na io toeram-pivavahana io Andriamanitra eninao hoe misy saim-panahy velona ny anatinao any fa amin'izao vaninandro faran'izao vaninandro ny fiemorana be deaibe ny olona maina ny fanahany maty fanahy mihitsy tsy mareninino eo am-pivavahana mba miala any an-trano mitady fanasitranana miverina any an-trano mbola marary ihany miala any an-trano mitady famana olana miverina any an-trano mbola trotraky ny olana ihany lasa eson'ny olona ny kristianina amin'izao hoe inona ny antony ivavahanareo tsy manova fiainana akory ilay fivavahana tsy ira lasana bavy fa ny mahatonga n'ilay fivavahana any aminao na amintsika zay mahita amin'izao raha sivy-taona izao tsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao satria le fiangonana idiranao fiangonana mampiditra faty ohatran'ny hoe mahitsy be le valim-panontaniana fa zay le marina raha vao fiangonana mampiditra faty dia tena milaza aminao fa lasa manimba ny aim-panahinao fa mba manandramana ianao mivavaka amin'izany fiangonana tsy le fiangonana ny ivavahana fa le toerana miditra ao amin'ny toerana io ianao miaraka mivavaka amin'ny toerana hoe tsy ampidirana faty fa ajaina ny fanatrehan'Andriamanitra dia hitanao hoe na ianao mideran'ny tompo fotsiny raha ianao hoe misy aim-panahy mihira fotsiny ao dia ianao hoe misy aim-panahy fa raha vao toerana ampidirana faty matetika matimaty fanahy daholo eo tsisy toroteny mirehatra ao tsisy délivrance tena manafaka ao indraindray mety raha devoly anankiray olona mpahoriana devoly anankiray olona efiroapolo mandroaka an'io devoly io olona 10 mandroaka an'io devoly io nefa olona anankiray tokony olona anankiray dia matafavoaka devoly anankiray indray raha olona anankiray mandroaka devoly anankiroa telo 4 olona anankidimy miaraka metrahan-tanana satria nahoana tsy mampiditra faty ao am-piangonana ka tsy tiako ianao izay mahita n'ity fandaran'ity ho voafitaka dia ampahafantariko anao zay fahamarinana izay fa tsy ara-baiboly ny fampidirana faty ao anatin'ny fiangonana fa mandoto ny tabirina kelin' Jehova olona maloto apaty ara tsy afaka miditra ao am-piangonana maika fa le faty mihitsy no ampidirina ao anatin'ny fiangonana lasa tsisy fiasan'Andriamanitra ao anatin'ilay fiangonana ho antsika rehetra mpitarika mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana ndao tsy fitahantsika ny mpino satria reo olona ireo manana ny zavatra matery azy andehanany andeha hivavaka reo olona ireo manana ny problème ny andehanany andeha hivavaka reo olona ireo mety marary avy nandany fananana tany amin'ny toeram-pitsaboana mety nandeha tany amin'ny fanimpotsampy izy nandeha tany amina karazana professeur ny spécialiste fa tsisy fiovana satria nahoana mety devoly le mamatotra azy asana démonie tonga ny am-piangonana nefa izy tsisy fetraikany aminy le izy satria nahoana maloto daholo ao anatin'ilay fiangonana miala ny fanahy masin'Andriamanitra satria mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana ilay mpanompon'Andriamanitra ka za eto zany dia tena manentana antsika rehetrarehetra aoka tsy ho fitahana ntsony ianareo fa rehefa tena hivavaka andao hitady fivavahana tena manova fiainana fivavahana tena mahavovonjy fanahy araka ny voalazan'ny baiboly fa ny problemany ny akamaroan'ny kristianina manaraka fotsiny an'izay hitarihana azy ohatra izao ny tenen'ilay mpanompon'Andriamanitra dia manaraka fotsiny izy satria tsy fantan'le izy fa androany efa fantatrao zany zao ny marina dia anjaranao no mandray fanapahan-kevitra satria fotoana hamonjen'Andriamanitra anao zany zao ka nipetraka ary ny fanontaniana azo ampidirina sa tsy azo ampidirina tsy azo ampidirina tompoko inona ny fiatraikany raha ampidirina ao anatin'ny fiangonana ilay faty maty daholo ny fanahin'ireo olona ireo na io mpitarika io na le pasteur mpitory ary maty fanahy mitory teny izy fa tsisy fiatraikany amin'ireo olo satria tsisy
fany masina miasa ao tsisy andriamanitra manatrika ao amin'le toerana. Mety miteny nareo fa ngaty zao voalaza miboly na misy rona telo miangona amin'ny anarako dia eo ampovoany zay ny voalazan'i Jesosy. Fa raha ohatra kosa ka tsy manaraka ny fenitra ny fanatrehan'andriamanitra ianao mandoto ny taberina kely amin'ny alalan'ny fampidirana faty ao am-piangonana, tsy manatrika eo izy tompoko. Ary rehefa tsy manatrika eo ny tompo, iza ny anatrika eo? Dia volony manatrika eo. Zay ny mahatonga an'le izy lasa tsisy valim-bavaka. Ianao ry diakona malala ao amin'ny tompo, firy taona na diakona fa mbola tsy niova mihitsy ny fiainanao. Mpiandry, firy taona na mpiandry anao manao délivrance, ny olona rehetrarehetra ataonao délivrance, ianao metrotraky ny olana ihany, metrotraky ny trosa ihany, ny korotana ihany ny fiainanao. Inona ny antony? Satria mampiditra faty ao am-piangonana. Misy pasteur metrotraka miaresy satria nahoana? Malala ny fahamarinana io fa manaiky fotsiny. Satria mety hoe voabaiko ianao dia tsy afaka mandahy satria misy lehibe ohatra, dia manaiky fotsiny fa ny fanahinao voafatotra miaraka amin'izay. Satria na ny fanahin'ireo olona be dia be tonga ao am-piangonan'ireo ara ny pasteur, fanahin'olona tonga ao am-piangonanao dia adinina aminao satria ianao malala le fahamarinana fa tsy ampahafantarinao an'le mpino le izy. Dia ireo misaringotra aminao daholo ireo, mahavoafatotra ny fanahinao ao amin'ny tranomaiziny fanahy aloha raha mbola ety ambonin'ny tany. Raha mbola velona zany dia ety ambonin'ny tany dia voafatotra amin'ilay tranomaiziny fanahy satria nahoana? Mahalala hoe tsy tokony ampidirinao anatin'ny fiangonana le faty, fa tsy torianao le izy. Dia le mpino nefa niteren'le fahoriana, teren'le fiainana dia tonga mivavaka, dia tsisy fiantraikany amin'ny fiainan'le mpino le fivavahana. Ny tsy tia fivavahana lasa manaraborabo hoe reo mivavaka foana, mandany andro amin'ny fivavahana, tsisy fivavahana ny fiainany. Tsy ny fivavahana ny tsy mamaly vavaka Andriamanitra, fa Andriamanitra mamaly. Fa inona ny olana? Le faty tafiditra ao am-piangonana. Dia rehefa tafiditra ao am-piangonana tompoko le faty dia tsy miasa ao Andriamanitra. Zay ny fanontaniana, zay ny valim-panontaniana. Be dia be isika no nametraka an'izay fanontaniana izay hoe Andriamanitra ve mbola mamaly vavaka amin'izao vaninandro farany izao? Andriamanitra ve mbola manafaka amin'izao vaninandro farany izao? Zay mpanompon'Andriamanitra izao hitanareo angamba mbola hoe ao anatin'ny fahatanorana ihany ny tena, sanatriko hoe olona tsisy atao na hoe olona tsy nahita fianarana dia andany andro aty amin'ny fivavahana, fa matoy izahay nitory fijoroana vavolombelona mandehandeha ny fiainanay tamin'izay zavatra nataon'ny tompo rehetra tamin'ny fanompona anazy hatramin'izay. Dikan'izay zany raha zao vaninandro zao ny resahantsika ho anao kivy, ho anao diso fanantenana, ho anao mpanompon'Andriamanitra mitady heverin-dalana, na efa mpiandraikitra mitady iraviravitany hoe za tsy hanompo intsony fa firy taona zay ny nanaovako asan'Andriamanitra, firy taona zay ny niazakazahako tamin'ny fivavahana, tsisy fiovana mihitsy ny fiainako. Za mbola miteny aminao hoe mbola mamaly vavaka Andriamanitra tompoko, mbola miasa Andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao. Fa inona ny sakany? Betsaka ny fiangonana mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana, ary ny tena maharatsy azy eny ambony alitara mihitsy le faty no mipetraka. Tena miteraka fahotana lehibe ho an'io fiangonana io izany ary mamatotra fanahanam-pino. Ka ito dia miantso antsika rehetrarehetra, fotoana famelomam-panahy zao, fotoana irehetantsika zao, fotoana tena hoe ivavahana amin'ny fivavahana marina zao. Mialatsiny fa ohatrany hoe somary mafimafy le nanambarako an'le izy, fa raha tsy ataoko mahitsy ohatr'izay le izy dia manjary sahirana manazava azy. Fa ohatr'izay le izy tonga dia mazava aminao tsara le fahamarinana, dia anjaranao no misafidy, anjaranao no mandray fanapahan-kevitra hoe mbola hijanonao ve ianao sa tsy. Za koa raha mitory an'izany tsy hoe anongotra anao hialany amin'ny toerana misy anao, fa ty ampafantatra anao fotsiny aho hoe tsy azo atao raha niaraka an'Andriamanitra sy niara baiboly ny mampiditra faty ao anatin'ny fiangonana. Ka mety miteny ianao hoe atsy andraikitra anay zany fa ny pasteur sy ny mpitona fiangonana, fa misy fiatraikany eo amin'ny ara-panahinao zany, misy fiatraikany eo amin'ny ara-panahinao, miteraka fahamainana ara-panahy, mibloke ny fiainanao. Reraka fotsiny ianao mandeha mitondra baiboly, mitona ny ankohonanao isaky ny fotoana fivavahana, makany am-piangonana, mihira manaraka ny toromarika ataon'ny mpitarika rehetrarehetra hoe ombantsika menakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany, fa tsisy fiatraikany le izy. Satria nahoana? Maloto, tsisy fanatrehan'Andriamanitra no ilay faty. Mety mafimafy ihany ny anovan'izany lalàna ny ainana ifamatonany maro zay, fa vaninandro farany anefa zao ny olona teo any an-danitra manaiky miova, ny olona teo any an-danitra isan'ny fanahan'Andriamanitra manaiky ahitsy ary manaiky anarina. Ka miantso antsika rehetrarehetra isaky ny sabotsy misy fotoam-bavaka, fiangonana tsy mampiditra faty, ataoko mahitsy be le izy,
fiangonana tsy mampiditra faty fa tena hoe fivavahana mitady an'Andriamanitra ary fivavahana misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika. Raha marary ianao sitran'Andriamanitra, raha voafatotra na démonie ianao, afaka ianao mivoaka ao. Raha manana problème ianao, mety hoe tsy hitanao ao anatina fotoam-bavaka le fivahan'le problème fa ao aorianan'ny fotoam-bavaka kosa manome antoka anao izay fa misy fiovana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Satria tsy sitraponay nitondra an'izao fiangonana izao fa iraka izay mitondra an'ilay fiangonana manatanteraka an'izay iraka izay. Dia mino zany zay fa le Andriamanitra naniraka anay, le Andriamanitra niteny taminay hoe toroy ny fahamarinana hiasa amintsika tsirairay avy izay mahita anay amin'izao resy fotoana izao. Ka te hiteny amintsika rehetra izay mahita amin'ity androany ity, azo vaina ny zavatra rehetra. Io olantsika io azo vahana io. Ho anao izay mangetahita fahamarinana, tena hoe te hitady an'Andriamanitra, tena hoe te hatsapana izany hoe Andriamanitra miasa mivantana eo amin'ny fiainanao izany, tongavy ianao manomboka ny sabotsy ho avy izao. Ny fotoam-bavaka antsika ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary. Ny fotoam-bavaka antsika ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary. Manomboka amin'ny 7 sasany maraina io fotoana io anasako antsika rehetra tsy hakanavaka satria Andriamanitra hiasa ao amin'ny fotoana io. Amin'io sabotsy ho avy izao io hisy vavaka délivrance, vavaka fametrahan-tanana, fanafahana, fandroahana ny herin'ny maizina na ny asan'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona izay matsapa fa voafatotra. Aza asiana sakana ntsony hoe za bedin'ny anina na bedin'ny anina raha mandeha mivavaka any fa vonjeo ny tenanao. Tsy avelan'ny vadiko mandeha makany amin'ny fiangonana ohatr' zany tsy avelan'ny pasteur mandeha amin'ny fiangonana ohatr' zany tsy avelan'ny ray aman-dreniko mandeha amin'ny fiangonana ohatr' zany tadidio tsara fa tsy misy olombelona afaka mamany olona anao. Tolotsaina nomeny anao na afaka manampy anao izy herinandro na ray volana, fa rehefa hitany fa tsy mety miova ny fiainanao dia elany ianao rehefa avy eo. Fa hafa mihitsy ny olona mivavaka dia Andriamanitra manome vahaolana ho azy. Dia izany no hanetanao katsika tsirairay avy, ekena fa mety sakana ny olona ianao na mety manana ny toerana misy anao ianao dozy ianao hoe sao dia misy mahafantatra any satria mpiandraikitra amin'ny toerana ohatr' zao na tompon'andraikitra amin'ny toerana ohatr' zao. Vonjeo ny fanahinao dia vonjeo ny tenanao. Sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary miaraka amin'ny fiangonana kristianina Mandova Lanitra izany. Raha mila fifandraisana amiko manokana ianao dia afaka miantso an'ireto laharan'ireto ny 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 farany any 034 92 543 76 034 92 543 76. Reo larina tarby ireo raha tsy te handany crédit ianao miresaka amiko afaka miantso amin'ny WhatsApp ianao na mandefa message amin'ny WhatsApp ianao afaka manao programme ihany koa tsika antsoina hoe traitement de délivrance, miantso isakariva dia atao délivrance par téléphone, indrindra ny olona lavitra be reny dia ataoko traitement de délivrance par téléphone. Alama miantso anahy fotsiny ianao zany dia miresaka tsika dia alama ny fandaram-potoana afahako manampy anao anatin'izany satria manana ny iraka manokana anampy antsika tsirairay avy indrindra hivavaka ho anareo sy amonjy ny fanahinareo anatin'izany rehetra izany. Tsy Jesosy ary tsy manana an'izany titre zany fa iraka kely fotsiny mpanompo kely tsy mahasoa zay tokony ataoko ihany no ataoko dia mba mitondra izay afatra izay ho antsika rehetra raisampitiavana izany ho voninahitr'Andriamanitra izany hivavaka ho anareo amin'izao resy fotoana izao. Raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka mitoro ny teninao teto noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo. Misy amin'ireto olona mahita ireto Tompo ao anatin'ny aretina izy ankehitriny amin'ny faritry mivatany ianao mahafantatra dia androany mivavaka ho an'ny marary rehetra anasitrana an'izy ireo anenao ary anafaka ny aretina rehetra ao anatiny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Sitrana ny marary, levona ny loharanona aretina rehetra manomboka amin'izao sekondry tenenako izao. Misy amin'izy reto manana problème, mety ho tokantrano zany, mety ho asa zany, mety ho fianarana zany, na mety fifandraisana eny amin'ny fiarahamonina eny, mety bokany trosa ihany koa izy, mety manana olana tsy takatry ny saina mihitsy izy Tompo, tena mikorotana tanteraka ny sainy, fony fanahiny mitady hamoy fo izy ankehitriny dia mivavaka ho azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao le Andriamanitra mpamonjy angatahako hanome vahaolana ho an'izao ray mpianakaviany sy reny mpianakaviana izao Tompo malalako. Manomboka amin'izao sekondry tenenako izao anao lalana ho azy ianao, anafahanao azy sy hitahinao ny fiainany Tompo malalako. Dia mivavaka ho an'ny mpiandraikitra rehetra na mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fahamainana
tafalatsaka amina fiverenan-dalana fahakiviana ankehitriny angatahako ny fanainao masina Andriamanitro idina ao anatiny indray hitondra famelombelomana ho azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amerina azy amin'ny fahamarinana, amerina azy amin'ny firehetana, amerina azy amin'ny fanatanterahana ny sitraponao. Matoky Andriamanitro fa ainao atao ny zavatra rehetra araka ny teninao. Jesosy Tompo manao hoe na elokiza ho avelanareo dia voavelo zany, na inona vahany ety ambonin'ny tany dia ho vahanao any an-danitra. Ka androany dia mamany fatoran'ny olona rehetra izay mahita ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no hanononako fanafahana, famonjena ho an'ny isam-batan'olona tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra anao Tompo fa miasa ianao androany ary ny fiovam-piainanao omenao an'ireto olona reto dia ho voninahitra ao irery any Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Zay no azoko nambara teto amin'ity androany ity amin'ny rariny sosiny tsara ho anareo ny tenako a. Niaraka taminareo teto a apôstôly Andriasy nitondra ny fampianarana dia aza misalasala manantona na miantso fa amaly anao ampitiavana ny tenako a. Samita in'Andriamanitra daholo tompoko. Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevy. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana ireo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andriasy hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Ivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay toriana aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana.